Manana ny mampiavaka azy ny toetanina Antananarivo. Azo sokajiana telo mazava tsara ny firafitry ny renivohitry Madagasikara, ao ny tanàna iva izay misy ny lemaka, ny tanàna antenatenany ary ny faritra avo. Tananarivo sika misy ny toerana avo izay atoko hoe mampiavaka anazy amin'ny resaka fikorianan'ny rano fotsiny satria antsika loatra hoe rano avy any ambony no midina makaty ambany. Nanomboka tamin'ny taonjato faha 20 toerana ny taran'ny vohitra Nalamanga, ny lemaka be tsy mitatatra sy ny manodidina. Tamin'ny fanjanahantany, ny dongo ny renivohitra ary ny fanokafana ny sekoly ambaratonga fototra tao Anosipatrana. Isotry, Ambojanahary tamin'ny taona 700 dia nanamarika io fitaran'ny tanàna io tamin'ny tanimbary teo aloha. Tsy nitsahan'ny tombo ny tanàna ary lasa toerana mandray mponina betsaka. Tena marefo amin'ny tondradrano ny faritra iva ary mitarika olana matetika ihany ho an'ny mponina sy ho an'ny renivohitry Madagasikara ihany koa. Hita izany tamin'ny tondradrano nandritry ny volana janoary lasa teo. Tananarivo marefo amin'ny tondradrano zany satria lalovan'ireo renirano ireo. Le rano atao anatin'ny lemaka Tananarivo. Tsy afaka mivoaka tsony le ranon'orana mirotsaka zany satria voatoan'le renirano miakatra. Rehefa tonga izay fotoana izay ka tena betsaka ny orana dia tsy manara-dreniny tsony ny rano fa miverina makaty tanàna raha ohatra ka tsy idina ny vavarano eny amin'ny fefoloha. Ny rano tena izay mihitsy ny lalana Ambojanahary avy any ambony izy mandeha makany amin'ny toerana farak'izay iva. Izany hoe ny toerana iva rehetra Tananarivo dia tsy maintsy toerana fandraisana ny rano rehefa avy ny orana na rano maloto avy amin'ny ABC-ntsika zany tsy maintsy mamonjy ny toerana iva indrindra. Ny fanampy amin'izay dia mila mahay mitantana zany. Anisan'ny tanjon'ny tetikasa produire na projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo ny iady amin'ny tondradrano eto Antananarivo renivohitra. Misahana velarantany 80 kilometatra tora-droa eo amin'ny lemaka atsimon'ny Antananarivo ny tetikasa. Voatsinjara ao anatin'ny komuna enina izany dia Antananarivo renivohitra, Anosy Andrefana, Bemasoandro, Andranonahitra, Hiaronarivo sy Ampitatafika. Fokontany 2.7 no voakasika izany ka any amin'ny faritra marefo no ankamaroan'izy ireo. Faritra maro eto Antananarivo tokoa no miaina mivantana ny fiakaran'ny rano, indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Raha ny fanadihadiana ny tanterahana, be mponina ny faritra asan'ny tetikasa produire satria mahatratra 10 hetsy ny mpisitraka vinavinaina. Ny akabeazan'ireo mponin'ireo dia tena marefo. Ny fanadiovana, fandalinana ary fanatsarana ny lakan-drano C3 no vahaolana roson'ny produire mba hiadiana amin'ny tondradrano izay matetika mpahazo ny tanàna Antananarivo. Zava-dehibe ho an'ny fikorianan'ny rano eto Antananarivo mantsy ny lakan-drano C3. Raha amin'ny tombotsoa amin'ny fanadiovana ny Canal C3 dia mba hialana amin'ilay tondradrano, dia mba azahoana rivotra madio, dia mba tsy voakitikitika amin'ny fivelomanay satria miasa tena daholo izay dia miakatra ilay rano dia lasa tsy afaka miasa tsony izay. Izay zany izay aty ivaiva toerana ity zany traboana foana, traboana daholo mihitsy rehefa tonga ny rano. Akiresako teo ohatra ny lalan-drano olombelona ihany. Izany hoe ilay canal ireny zany natao andehanan'ny rano, na rano avy amin'ny rano ampiasaintsika eny an-tokantrano, na rano avy amin'ny ranon'orana. Ka ireo mitsetsina dia tsy afaka hidiran'ny rano dia mideborde. Izany hoe lasa mihoatra le rano izay efa betsaka avy amin'ny ranon'orana ohatra. Moa izay rano efa misy koa tsy afaka miditra anatin'ilay canal satria izy tsetsina. Dia ohatr'izay mihitsy ny votriny amin'ny vatan'ny olombelona rehefa tsetsina ny lalan-drà dia tsy maintsy mitoaka izy dia tsy salama ny tanàna Antananarivo. Izay ny anjaran'ireo canal ireo. Izay zany tena misy ny canal kely, lalan-drà kely eny amin'ny quartier antsika sy eny amin'ny fokontany eny. Izay mamarina mitondra ny rano ireo canal ngeza be ireo. Izay ny tena anjara asany. Izay station de pompage izay nefany tsy afaka, tsy tena mahomby raha ohatra ka tsy tonga ny aminy daholo ny ranon'orana rehetrarehetra. Izany ny ilana hoe misy lakan-drano madio afaka mitondra ny ranon'orana mankany amin'ny station de pompage. Anisan'izany ny Canal C3 izay mamakivaky ny lemaka avy any atsimoka hatrany avaratra izay ao anatin'ny tetikasa produire. Izay zava-dehibe amin'ny fanarenana n'io Canal C3 io ao anatin'ity tetikasa ity.
amboarina sy amafisina ihany koa ny fiafilohan'ny kopa sy ny sisaony. Ankoatr'ireo asa vaventy, fotodrafitrasa miisa 900 no harenina na hatsangana amin'ireo faritra iasan'ny tetika asa produire, ny kaominina Antananarivo renivohitra, ny kaominina Bemasoandro, Andraninahoatra sy Anosizato Andrefana ary Arinarivo. Anatanteraka ny andiany voalohany amin'ny asan'ny orinasa Sinohydro toy ireo fotodrafitrasa ahafahana mivezivezy, lalakely, lalana, tetezana, tohatra. Fotodrafitrasa ho an'ny fiarahamonina, trano famakiam-boky, kianja fanaovana basket, mur de soutènement ary fotodrafitrasa ho an'ny fanadiovana sy fidiovana, fanasan-damba, paompy.